Halleluja. Dia mbola fifainan'ny lehibe ho anay indray no manolotra ny arahaba ho antsika izay tonga eto androany hanompo an'Andriamanitra sy ho anao izay ao an-tokantrano ao dia manona ny fiadanan'i Jesosy manona ny fahasoavany manona ny famindram-pony amintsika rehetra amen raha tonga eto ianao androany hitady an'i Jesosy hanompo azy dia tadavy amin'ny fonao rehetra izy aza manaiky mihitsy ianao raha tsy mahita anazy sa tsy izany ve mba tsy ho faty antoka ianao hoe tonga eto nefa tsy hahitan'i Jesosy fa raha tonga eto ianao androany dia ataovy tsapanao mihitsy hoe mifanena amin'i Jesosy ianao matsapy ianao fa eto ny tompo matsapy ianao fa mivavah daholo ny olonanao rehetra amen ka hoy ny tenin'Andriamanitra hoe ninona ataonareo dia ataovy amin'ny anarako dia manasa antsika amin'ny anaran'i Jesosy tompoko andaontsika hitsangany amin'ny voninahitra an'Andriamanitra ametraka izao fotoana izao ambavaka mba ny tompo ny asa eto ny tompo ny hiditra ny sehatra eto ary ny zavatra etra tsy ataontsika eto dia ho an'i Jesosy rery ihany hivavaka isika tompoko raha eo misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy no ny fahasoavanao famindramponao Andriamanitra tonga eto izay androany hanompo anao nisy Andriamanitra androany mangetaheta ny ahitanao dia fantatro fa tena hitanao tokoa izy Andriamanitra ikoriny eto ny fahasoavanao ikoriny eto ny fahatsaranao ikoriny eto ny herinao Andriamanitra tsara n'aiza toerana ka andrenesany an'izao fotoana izao dia mino Andriamanitra fa hiampaka ny herinao hidina nositra hidina ny fahagaganao hatreo izao fotoana izao Andriamanitra midina ny-sehitra aminay tsirairay avy ka na inona mety programme devoly na inona mety plany satana dia tsy ambinina amin'ny anaran'i Jesosy anak'Andriamanitra vely miala amin'izao fotoana izao miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo raisoanao ny voninahitra fa atolotra eo anao mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy amen halleluja halleluja andaontsika aloha ite-tananao an'i Jesosy ame voninahitra anazy dia raha sy ankalazy azy halleluja ny zavatra fandratra izao hoe 4 taona lazay nefa nitondran'i Jesosy ny vesatra rehetra teo amin'ny fiainanao nitondran'i Jesosy ny zavatra sarotra rehetra teo amin'ny fiainanao ny dikan'izany dia izao olona afaka ianao tsy voageja intsony ianao tsy andevozy nota intsony ianao sa tsy izany ve teneny tenanao hoe tena afaka zao ho afahan'i Jesosy ianao androany raha mbola misy zavatra managezageza anao androany dia ny zavatra fantatra efa nentin'i Jesosy Kristy teo ambony azy fijaliana izany afaka ianao androany sa tsy izany ve ataontsika mbola ite-tananao an'i Jesosy ame voninahitra azy ankalaza azy halleluja ataontsika ite-iteran'Andriamanitra ame voninahitra anazy avy hatrany tompoko Afaka wa quem se mudia, minha amiga.
Jesosy sasy zany ve tany amboiky ianao te fantatra Jesosy no momba anao fa ny zavatra fantatra dia olona afaka ianao tsy andevony zavatra ratsy intsony ianao tsy andevony fahotana intsony ianao ary aza manay koa andevozana intsony satria efa nafahan Jesosy tsika ho afahafana no anafahana antsika tamendrika tsika no afaka ary efa tena afaka tsika andao ilaza fa tena afaka tsika amen ho anaty tiritity mifatoy ianao basa fa tena tsara ianao Jesosy eo laza hoe misaotra tompo no ny fanafana zay nataonao tao amin'ny fiainao Fana
dia mafisina ny arahaba izay efa nentin'ny mpitarika fotoana mahazo toerana tompoko. Faly miarabantsika rehetra ihany koa any amin'ny tambazotra izay manaraka ny fotoam-bavaka. Ara-baina manokana ihany koa ny ray rehetra tratran'izao fetin'ny ray izao dia ho ray olohany tokoa anie.
amin'ny zavatra rehetra. Azadino ray fa misy fitahiana tsy ho azo mivady aman-janaka mihitsy a raha tsy io ray io a no matahotra an'Andriamanitra. Tena misy tombontsoa lehibe ho an'ny ankonana sy ny taranaka ny fananana ray matahotra an'Andriamanitra. Dia hoy izay angamba vehivavy kivy azany fa ianao tsy matahotra an'Andriamanitra tsy ariavana. Rehefa mino koa tsika eo anatrehan'Andriamanitra moa zany a dia hoe ny fiainam-panahintsika dia tsisy lahy sy vavy. Za zao mitsangana eto pastera vehivavy. Aleloia. Dia tsy hoe tsy afaka hampiasa mihoatra noho ny pastera lehilahy Andriamanitra, fa araka ny Galatiana dia hoe ao amin'i Jesosy a dia tsisy jiosy na jentilisa, tsisy andevo na tsy andevo ary tsy misy lahy sy vavy. Zany hoe mitovy anatrehan'Andriamanitra ny ampiasain'Andriamanitra na ny lahy na ny vavy. Amen. Ny ataontsika indray amin'izao fotoana izao dia hivavaka tsika. Ny hira manao hoe tsy andevo intsony aho a, tsy atahotra intsony aho a, satria zanak'Andriamanitra. Andeontsika namafy ny mahazanak'Andriamanitra tsika. Amafisitsika senao foana androany fa zanak'Andriamanitra tsika. Ny olona mirehare fa zanak'izao zao, zany mbola maivana be zany. Zany mbola kely zany. Fa zany hoe zanak'Andriamanitra zany a, izany ny ambony be zany. Ny zanaka faratapony indrindra amin'ny zanaka eto tany a, zanak'Andriamanitra. Zanak'Andriamanitra. Aleluia. Ahoana moa na tonga ny olona ho zanak'Andriamanitra dia ny Jaona 1:12 manao hoe izay rehetra nandray azy. Tsy mino eto an-tsaina fa mandray manana. Anisan'ny fiainana Jesosy. Tsy tadiavana vahaolana fotsiny fa tena fiainana, tena hiainana. Izany no fidirana ho zanak'Andriamanitra. Andeha ary isika hanamafy an'izany zanak'Andriamanitra, mahazanak'Andriamanitra antsika sianao zany. Ninona mety hoe hafahafa matoa mbola mivelomin'Andriamanitra aloha tsika dia tena tiantsika na amin'irany fotsika. Andao ararotina ny famindram-po hanamafisana ny fanoloran-tena. Fa tsy hoe ararotina ny famindram-po hanaovana dalàna, fa ararotina ny famindram-po hanamafisana hoe sofa mbola velona androany, amafisiko indray fa zanak'Andriamanitra aho. Amafisiko indray, alaiko androany, alaiko androany, asaiko androany. Jesosy ny rano anjakazaka atao anatiko. Izao ora sy fotoana izao tsy avelako andalo fotsiny eo amin'ny fiainako fa andraisako izany. Dia tsika hivavaka ao anatin'izany dia asao Jesosy sy ny rany andrakotra anao, anatio antsika sy ianao andeha hivavaka tsika. Samy mivavaka amin'ny fony rehetra, samy mivavaka. Aleluia. Sotra Jesosy.
Sotra tompo anao zay anao zay anao zay halleloja rainay ianao rainay ianao rainay ianao ora sambarakarity bebebe risabarakati babababa orishibarakariskarity bobobo rakati baba rismombarakati shorakarity bababa yaskarity ba Reketi baba baraskariti baba baraba baba urishariri beyaskariti baba baraba baba urishariri amen amen urishariri baba baraba baba rasariri Saramichu ditumpure saramichu saramichu ditumpure Antsika mbola hiteny hoe ninina nanako Jesosy a dia tsisy azo arina aminao. Ndao tsika rehetra samy hiteny an'izany. Ninina nanako Jesosy a dia tsy misy azo arina aminao. Lehibe loatra amiko ianao. Amen. Satria afoy ao an'Andriamanitra tsika rehefa avy eo. Dia izao hoe raha lehibe aminao a ary sarobidy aminao a ny olona iray. Ny zanaka zao dia sarobidy a dia afoizana. Sa tsy izany? Ohatrina ny lany vao matafita zaza anankiray amin'ny fianarana fotsiny. Fa satria mamitsika, sarobidy amintsika dia afoizantsika. Raha nomeo an'Andriamanitra koa tsika dia satria sarobidy amintsika, lehibe amintsika izany dia afoy be tsika. Fa etsy an-daniny koa ne dia izao ireo olana ara-bola rehetra riavana, ny fanomezana, ny sokafan'Andriamanitra mba hivoahantsika sy ianao amin'ny olana ara-bola. Andao hidirana izany ka tsy lahatra anisan'ireo olona sahirana ara-bola intsony tsika sy ianao, fa noho ny fidirana amin'ny alalan'ny fitondrana ny ampafolo-karena sy ny fanatitra dia izao hoe hitondra antsika izany
Zany hoe tsy mila angatahana tsony zany mba hoe ahoana ny atonga nanam-bola kokoa tsotra ihany ampitomboako ny fanomezako. Leo le volanitra tatra amin'izay raha namafy 500 dia ovako 5,000. Te hitombo 5,000 nafafiko dia ovaiko 5,000 zany. Arakaraka ny tombon'ny afafiko izany ny tombon'ny otsinjaiko. Mila fantatritsika foana zany. Sa tsy zany ve? Vavaka fo ary tsika teny hoe Tompo akafaliana nanaovana fanatitra. Vavaka tsika. Tompo mitondra fanatitra indray izay. Tsy adity zany Tsy hoe andraikitra koa fa fitahiana ao anay. Tsy izahay le miketrona fahanome fa izahay le faly satria hanome. Satria misy fahasoavana be indray mivoaka ao ambadika izany. Makasitraka ray. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ao anatin'ny fitondrantsika ny ampafolo-karena sy fanatazana ny fanatitra dia hitondrantsika amin'ny hira ray ny bitera izany.
amin'izao fotoan'izao tsika dia mbola ampaherezina ihany a mbola anao hira anankiray tsika iarahana midiran'Andriamanitra rehefa atoatoandro ohatr'izao moa dia manenjika raha toromaso fa alleloia fa izao a anetana antsika rehetra hoe aleo tena ho tafiditra tsara tsika efa hitako hoe tafiditra tsika fa ao anatin'ny fiderana moa a dia ny fandihizana sy ny fiderana ao an'Andriamanitra dia mahatonga an'Andriamanitra aloha mijery anao manokana mijery atsika sy anao manokana satria hita hoe ny olona matoa falifaly a dia manam-pinoana izy izay sa tsy izany ve alefaso aloha mitsikitsiky e sa nao nabe daholo nareo hitanareo aloha rehefa manompo ny tompo dia bonne humeur tsara mitsikitsiky tsara fa tsy olona manao falifaly tsara tsika menakavy satria fahasoavana be nge ilay raisitsika eto e sa tsy izany ve amen alleloia tsaroa fa ao anatin'ny fiderana izay atao a dia tena hoe mihitsana ireo zavatra mavesatra mihitsana ny zavatra mavesatra sa tsy izany ve tena hoe misy fahamahivanana eo amin'ny tenantsika satria heninao be mihitsy hoe nisy fifandraisana amin'Andriamanitra ianao amen alleloia tsara no mideran'Andriamanitra sa tsy izany ve aza dia variana mideran'ny olana ohatra hoe amin'izao fotoan'izao hoe misy izao vaovao tsy dia tsara dia tsy tiako tenenina mihitsy le izy satria plus tsika mitena le izy dia lasa agravena hoe mifantsika be eo amin'ny lohantsika loatra le izy fa raha ny tombo foana ny deraintsika dia izao hoe lasa tsy raray tsy manan-kery amintsika izany tsy afaka midominina antsika izany satria ny tombo foana ny deraintsika fa raha midera le olantsika dia izao hoe milasitsika hoe grave be indray nary dia ohatra ny tetena amin'ny tenantsika hoe dia efa miomana ary tenako fa grave ny fiainana andeotsika iova tsy teny tahaka izany amen amen tsy resy lahatra be ve tsika hoe safodrano teto ambony tany fa no havalo mianaka tena hoe navana tsy mahakasika azy zany ninina retsika atsiaroa tsy mahakasika atsika sy anao sanatria mba etrehatra sody aza asiana sody sinina tsy hoe tsy mividy sody sinina akory fa aleo tsy sinina izany fa le zavatra tsara foana dia raha ho foan'Andriamanitra andeo asaintsika tarika atsika amin'ny fiderana metsiketsika indray a reto mpidery reto aloha izany a anankiray eo ary andeo tsika hitsangana ame voninahitra an' Jesosy satria ianao io a dia taranaka voafidy ianao sa tsy izany ve novidin'i Jesosy lafo tamin'ny rany ianao sa tsy izany ve natao hidera sy ame voninahitra anazy ianao alleloia na hoary tsika hidera anazy avy hatrany tompo
Aleluia! Aleluia! Tsika iorakonaka mavoan'i Jesosy. Orakorany amin'ny herinao ray a Jesosy. Aleluia! Anakavofidy. Samy mipetraka. Aleluia! Aleluia! Zao fizona vavolombelona hoe rehefa tena tafiditra ao amin'ilay fampona ny fosiny saina tsy maheno reraka izany. Za zao efa hatramin'ny maraina ny teto fa tsy haiko hoe tsy maheno reraka mihitsy. Aleluia! Amen! Toy izay hoe tompo henoko be zany hoe misy fiakarana ny refy. Tena marina izany. Satria ny zavatra rehefa hoe tsy tena tafiditra ianao dia mafy. Raha mianatra zao ny olona ka hoe tsy tena vokatry ny fony io dia mafy io. Fa misy karazan'olona tena tia mianatra. Tena tia mianatra, tsy terena fa izy mihitsiny ny tia mianatra. Dia izay olona izay ary malahelo be raha vao tsy mianatra. Tsy tadidiny kory hoe amfiry izao satria tafiditra izy. Ao anatiny mihitsy ilay izy. Aleluia! Hitanareo, ozy izy mivadiko izay mitory-teny eto izy tato ato izay. Dia ozy izy, orineny zany kainy ataonao trondra. Tena kao ozy izy. Dia ozy amantsy anazy, kao amin'ny eo hoany e. Ohatr'izany foana ny ataonay ao. Dia ozy tena, enjana ka, intelo be zao. Dia nefa mitsoro vavolombelona androany hoe ny afatra izay nampitondrain'Andriamanitra androany ary mbola ho ampitondrainy azy zao za mihitsy aloha ny nandray an'ilay izy voalohany. Amen! Hitanao, rehefa miteny ianao hoe reraka dia ozy ny tongotra hoe inona ny afatra hony? Ohatra ilay fatianina io. Ianao rehefa tena hoe motive be hoe za indrano ifatianina. Tsisy rarahiako an'izay fofona hanina. Sy izay karazan-kanina. Zao poziko zao ve ozy ianao dia tsy mba tendan-kanina? Tout de franc tena marina. Fa zao kosa rehefa tapa-kevitra hoe hivavaka dia tena miady amin'ny vilia. Tsisy rarahiako an'izany. Aleluia! Dia zao hoe ny afatra izay zaraiko tamin'ny valo tamin'ny folo voninahitra ho an'Andriamanitra, fa za rehefa ohatran'izao dia efa manomboka mavesatra daholo ny fiako fefa reraka, fa isorako an'Andriamanitra lehibe fa mbola ao tsara. Aleluia! Tena izaho mihitsy aloha mandray voaloha. Ny sotro be izay andoharana laoka no misy menaka voaloha. Izaho ilay andoharana lenako sosy voanjobory dia izany misy menaka voaloha. Vavaka tsika fa iain'ny avatr'Andriamanitra. Sotranao izay tompo no fitahinao fa andre ny amin'ny teninao. Mahakasitraka tompo. Misaotra fa tena surnaturel ny iainanay ao aminao ary ty teninao ty izay ondananay manova ny tontolonay, manova ny tontolo andronay, manova ny fiainanay, tontolo ny andavanandronay. Atonganay hiavaka amin'ny tontolo rehetra alehanay. Aleluia! Mitenena ray, mitenena Jesosy, mitenena fanahy masina. Manakambara aminay ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andehantsika maka tenin'Andriamanitra. Ovakitsika indray ny tenin'Andriamanitra atao amin'ny bokin'ny Malakia. Zany Malakia zany no boky farany amin'ny testameta taloha. Alohan'ny Matio izany. Raha vao avy any amin'ny Jeremia ianao mijery azy dia ela be, fa avy any amin'ny Matio no miverina. Malakia. Malakia toko fahatelo, vakiana ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny andininy 7:10. Amin'ny anaran'i Jesosy, izao ny voasoratra Malakia 3:19. Fa indro avy ny andro mandoro toy ny fatana fandoroana izy. Maveriko. Fa indro avy ny andro mandoro toy ny fatana fandoroana izy,
ary ny priere rehetra sy ny mpanao ratsy rehetra dia ho vody vary ka dia andoro azy ny andro izay ho avy. Hoy Jehovah tompo maro ka tsy asiany miangana na ny fakany na ny sampany. 20. Ary hiposaka aminareo izay matahotra ny anarako ny masoandro ny famarinana, manana fanasitranana ao amin'ny tanany, ary hivoaka ianareo ka hifaly avanja toy ny zanak'omby mifaha. Ataovy amen ny zanak'Andriamanitra. Amen. Halleluja. Amen. Tsy maninana ianao raha mahery mandray dia sady mitsangana kely na tsisy mitsangana ary ny olona. Fa tsy haiko ianao tsongolo batita. Afaka manao hoe amen. Satria ao tsara ianao. Tsy hoe rehefa tsy manao izany dia tsy ao tsara. Fa io moa izany ozy ny ten'Andriamanitra hoe arakaraka ny habean'ny atao-po. No maninona? No itenenany io vavy io. Rehefa feno ao am-ponao hoe zao ny atao-poko dia voavoaka ihany io. Hitanao re misy ny olona mety tsara velatsy fa hiteny ihany io farany. Ohatra hoe tezitra amin'ity olona raity izy dia farany io voavoakany ihany misy ohatra vohitsaka izy zay ka. To dia tratra ay ary ka iny olona iny tsy faly amiko. Ohatra izany. Fa zao aza dia atao olana loatra izay olona tsy faly aminao. Ny olona koa nge tsy toerena tsy maintsy ho faly aminao izany. Sa tsy izany. Hoe asianao soratra vety hoe mba mifalia amiko vao mahay contraire izany ny ataon'ny olona. Fa tsy voatery ho faly aminao ny olona. Tsisy fiantraikany amintsika sy ianao na faly na tsy faly ny olona. Fa izay ataoko ihany misy fiantraikany amiko. Rehefa faly dia tsy antitra mihitsy. Fa tsy hoe rehefa nareo faly dia izany tsy antitra. Ohatry inona ny ifandraisany izany? Raha za koa faly dia tsy nareo koa ny tanora. Izay ataoko ihany io. Izay afafiko ihany io. Ny ataoko ihany manova ny tantarako. Tsy ny ataon'ny mpiara-mivavaka. Tsy ny ataon'ny olona ao akaiko. Tsy ny ataon'ny ankonako. Fa izay ataoko ihany. Amen. Amen. Raiso tanana ny fiainanao. Sa tsy izany ve? Tsy dia olana loatra na faly ny olana na tsy faly. Za tozoro faly. Sa tsy izany? Tsara no misakafo am-pifaliana. Za mbola tsy nahita olona mihitsy hoe velarina sakafo dia tezitra be daholo izy hoe sakafo indray ve ranga? Fa nank'izy tonga dia falifaly be. Oui, hinam-bary, sakafo, hina goûter, falifaly. Dia ohatr'izay koa hoe sakafo tsika izao dia tokony ho falifalitsika. Amen. Ny ten'Andriamanitra milaza fa indrozy izy avy ny andro. Mandoro toy ny fatana fandoroana izy. Ary ny priare sy ny mpanao ratsy rehetra dia ho vody vary. Ka dia andoro azy ny andro izay ho avy. Ry avanao, ny andro ho avy sy ho avy ao dia mihamamay. Ezahana atao mamay ny zava-misy eto ambonin'ny tany. Eny ary. Raha may toy izany ny zava-misy eto ambonin'ny tany, dia ahoana ary ny tonga antsika sainao tsy hamay? Halleluja. Efa natsidiko teo am-piandohana hoe efa nisy zavatra nitranga be eto ambonin'ny tany hoe araka ny Genesisy hoe Noa menakavy tamin'ny vanim-potoana ny ainany iny. Nisy safi-drano be, tsisy tranon'olona na iray aza tsy letika. Ka na ny tendrombohitra ara dia tena ahoana filazana azy? Saro natao. Anankiray sisa ny tendrombohitra fahan'le samby fiara mipetraka avy eo ary sarona ihany koa iny dia nilomano amin'izay ny samby fiara. Izany hoe misy zavatra tena tsy mbola nisy teto ambony tany tranga tamin'ny vanim-potoanan'ny Noa menakavy. Izay ambarana an'ity ten'Andriamanitra ity hoe ho avy ny andro mandoro. Mandoro. Ry avanao. Mandoro ange izany hoe ny karaman'ny olona tsy miakatra. Ny karaman'ny olona miakatra kely ohatr'izay dia vidin'entana miakatra ohatr'izay. Ny dikan'izany zany dia ahenao ny kapoaka.
mafantarintsika moa raha milaza hoe zany nge ny vaovao nivoaka hoe itsika malagasy ony dia anisan'ilay firenena anankitelo maloto indrindra. Ary ny 1.20 isan-jatontsika dia mahantra. Inona dika zany hoe mahantra? Mitrosa daholo ny dikany hoe mahantra dia hoe olona ao anatin'ny trosa daholo. Dinio fa raha ohatra hoe sakafo hoan'ny olona androany, ozy le fiteny taloha hoe ny anina androany dia davina androany. Fa efa niovy zay fa ny anina androany dia davina rapitso. Hoe ame vary aloha fa amin'ny anina aloha ny vidiny. Débiteur daholo, pitrosa daholo ny akamaroan'ny olona. Mihamamay izany ny zava-misy eto tany. Kanefa voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe raha izany ary ny zavatra isy eto tany ary mbola hihamamay dia ozy ny tenin'Andriamanitra hoe fa izao kosa ozy hiposaka aminareo izay matahotra ny anarako ny masoandro ny fahamarinana manana fanasitranana ao amin'ny tanany. Masoandro ny fahamarinana. Rehefa milaza hoe masoandro zany dia milaza fahazavana. Amen. Milaza fahazavana zany. Hiposaka aminareo izy izay matahotra ny anarako. Aleloia. Zany hoe ho antsika zany izay manana an Jesosy, satria ny masoandro lazaina eto dia tsy iza fa Jesosy. Jesosy le antsoina hoe masoandro ny fahamarinana, izay voalaza ny tenin'Andriamanitra fa maninona? Manana fanasitranana eny amin'ny tanany. Aleluia. Jesosy lay masoandro ny fahamarinana, manana fanasitranana eny amin'ny tanany. Aleluia. Amen. Zany hoe tsika senao no andrasan'ny olona hanasitrana azy. Ahoana nefa ny tonga hanasitrana azy raha izao aza sitrana? Ny tenin'Andriamanitra androany miresaka mbola ny taimantsika mbola tsy niova fa fanasitranana. Zao ary zaka izany no andrasan'ny olona, andrasan'ny firenena aninona? Hitondra an Jesosy izay mitondra fanasitranana, hiposaka amintsika. Hiposaka amintsika. Maninona hoe? Maninona hoe? Hiposaka amintsika. Amen. Dia ahoana raha tsika indray raha mbola midradradratra hoe sitrano Aleluia. Tsy maintsy sitranina aloha tsika mba ahafahantsika manasitrana ny hafa. Zao aloha tsorovavolombelona hoe matoa misy zavatra azoko tantaraina tahaka izany ary misy fahatakarana nomen'Andriamanitra dia satria misy traikefa-piainana ny ainako ao. Na ahafantarako an'izany hoe efa eto amin'ity stady ity tsisy mavonjy inona no azoko atao? Dia izao rehefa mbola miandrandra ny tompo ianao dia ny tompo sy ny teniny manoro anao, manambara aminao hoe izao ny tokony atao. Tsy any ivelany vahaolana fa atao amin'Andriamanitra sy ny teniny ry havana. Amen. Miandry antsika senao ty izao tontolo izao ty. Nisy fotoana nanao fivoahana kely izaho sy ireo mpiara-miasa. Za moa mbola akoatra mampastera anazy, za zany pasteur mi-temps, zay angamba ny ilazana azy. Satria za tsy mbola plein temps zany zao fa mi-temps. Eny rehefa ozy ny tompo hoe plein temps dia plein temps. Fa za nefa tsy manaiky an'izany hoe any zany dia ahoana fotsiny. Dia ity zavatra mampahery anao hoe tany anatin'ireny fotoana ireny dia nandeha tany Folo Pointe tany izay. Dia hoe efa fanarana fa tsy misy olona hafa ankoatra n'izahay mpiara-miasa. Fa ity nampahery be anao hoe rehefa tonga ny maraina dia ozy ny mpiara-miasa rehetra hoe alefaso direct amin'ny ma-TV. Tsy napoziko izay tsy napoziko izay satria zareo mahita anahy ihany ao amin'ny ma-TV fa mo tsy miteniteny. Dia ozy izy amin'ny dimy izao madamo mino alefaso direct amin'ny ma-TV.
zay mijery tele hatramin'izay fa eto ianao alefaso za koa mpanaraka dia hozy aho hoe Jesosy mangetaeta ry zareo ko efa izy ary zany mangetaetako ho avy amin'izay amin'ny angatsy ny arona ho avy amin'ny angatsy ny arona ompafantariko anreto fa za manana tsy vola zany na mpamosavy ary manam-bola mpivarotena koa manam-bola ka tsy zany vola zany nitetatetahana fa tsy manam-bola koa tsika koa manana tovy amen sa tsy zany ve fa le tsara lavitra noho ny vola Jesosy mitondra fanasitranany eo amin'ny tanany amen miposaka avy aty amiko sy ianao miposaka za rehefa mitory teny tsy de ohatry ny haiko le to de manao sérieux be fa za ohatra somary mivazivasy kely na mampianatra ary de eo aloha manao sérieux tsara hoe sérieux zao efa misy fomba ataoko zay hoe ao zao tsika sérieux de aveo za ihany mitarika mampimeme eo satria izany mahafinaritra anahy de tiako ny asako satria tsy asa mampitomany fa ataoko mahafinaritra ahy de eo alaise ohatry za zao mitory teny zao intelo de tsy ataoko hoe de asia postera tory teny de fa ataoko mahafinaritra ahy ataoko ahoana moa zany ny fiteny ataoko misy ambiance ao an-tenako ny zavatra ataoko fa tsy ataoko ohatry ny corvée alleluia de hitanao rehefa tapotra le izy de hoe tapotra sahady ve de ozy izy mpianatra hoe madama manezo sahady ve rangazo sonely de ozy ianareo zany tsy te sarabika amiko mihitsy hitako satrinay foana iaino mahafinaritra zany sa tsy zany ve alleluia de eo mitantarany zareo hoe hitanareo fa za tsy miteny hoe eny ary ava malala tena tsy lampastera mihitsy raha ohatry zany fa tena tsy mety amiko zany sady tsy haiko zany hoe ry ava malala de eny nitory tenytsika zao tsy mety amiko zany fa ny anahy zany ohatra le fiainantsika miresaka ihany le izy fa resahana tsara hoe zao le atao an'le fiainana amen alleluia de isika nandrasan'izao tontolo zao de eo manazava an'zareo hitanareo tsika zao ny amiatsika ohatra zao miresaka mahita zavatra kely foana iresahany fatako hoe Andriamanitra manome hevitra an'izany fa sy tonga toy zay hoe ariko ny Jaona de misy manany ihany le mpiara-miasa aminay alleluia fa za tsy lagy zany mihitsy ataovy daholo zay ataonao eo fa za tsy tezitra satria maninona efa ekitra jentilisany ety hainao zany tsy mataitra anazy zany efa avy tany zao ny ala arako daholo zany ka tsy taitra hoe normal ny sinoa raha tsy mahay teny gasy telopolo tsy mahay teny gasy nge sinoa rehefa miteny tsika zao gasy miteny hoe ary zato fa izy manao hoe alialy zato sa tsy zany de tezitra amin'le sinoa ianareo manao hoe alialy zato izy ary sonoko tsika zao tsy mahay teny sonoko ory izy ary mamay alialy zato sa tsy zany ve de tsy tezitra amin'izany mba mianara tsy ho tezitezim-pona ny olona tezitezim-pona misy aretina azo avy amin'ny fahatezerana fa ny dokotera nge tsy teny aminao hoe raha matoty mahatonga anao voan'ny romatisma de tezitra lava fa hososiny hoe romatisma ty fanafody dana vidio di mialina zay ihany fa izy tsy ilaza amintsika mihitsy hoe mahatonga anao ohatrin'io satria anao ohatra zao fa Andriamanitra kosa de milaza amintsika foana hoe izao ny antony de ity fanafody amen alleluia de falifaly aho hoe niantso anahy pastera tamin'ny fotoana iny ataovy ny tory teny aty androndra toy zay pastera aty afolo pointy fa tsy nalahelo aho hoe vitako natany ary de afaka nilazany amin'ny Jesosy amen satria zao hoe Jesosy ilay masoandro ny fahamarinana mezaka manakona n'io masoandro iny de voly
fa itsika senao no mitondra an'izany satria izy le mitondra fanasitranana ao amin'ny tanany. Hitantsika ny dokotera zao akoatra ny noko be na dia tsy nanao medisina ary aho hoe ry zareo tsy maintsy ampianarina hoe mifandray amin'ny olona. Tsy maintsy nisy an'izany tao na dia tsy nianatra tany amin'ny medisina ary fa tsy hoe fa zay tsy miraharaha an'izany moa izy dia manao ahoana? Dia ahoana? Fa raha olona hitsabo olona izany dia jereo tsara fa le dokotera mahay mandray olona rehetrarehetra maninona? Maninona? Satry le olona foana hiverina. Satria izy miresaka, manao ahoana ianao? Tiana vao matomizelona. Ianao amin'io andehanao fizahan-pahasalamana fa izy miresaka tsara. Inona no tiako hatongavana amin'izany? Tsika zany eo amin'ny fiainantsika manokana. Betsaka ny zavatra mitrangy eto amin'ity zao tontolo zao ity. Dia tsy itsika indray no sebotry le zava-misy. Fa mba hahafahantsika manasitrana ny hafa aloha dia andeha aloha hositraniny ianao. Sa tsy izany ve? Amen na? Andeha aloha hositranitsika senao. Ny tena marina hoe tsy hoe hositranitsika senao fa tsika senao nge efa sitrany. Alleluia. Efa sitrana nge tsika senao fa tsika tsy mahatakatra. Hozy ny tenin'Andriamanitra nge hoe nao nge vakitsika atao amin'ny Jeremia aloha vakitsika. Jeremia 33, Jeremia 33:6, Jeremia 3:30. Sao voasoratra ny anaran'i Jesosy. Ahoana hozy izy? Amen. Ndao miara-mamaky. Dia indro ho tanterahako tokoa ny fanasitrana anazy. Eny, hositraniko izy. Ary asehoko aminy haren'ny fiadanana sy ny fahamarinana. Halleluja. Efa nivalian'Andriamanitra ny fanontaniana hoe raha sitraponao Jesosy dia mba sitrano dia hozy izy hoe ho tanterahako tokoa ny fanasitrana anazy. Andriamanitra ry havana dia izao hoe tena sitrapony ny fanasitranana antsika. Tsy hoe sanga maro reto tsy le atao an'le ho sitrana diso be zany. Fa isika izao le efa ao anatin'le olona voafidy fa sitranin' Jesosy. Io raha mbola ho avy satria voalaza any amin'ny testamenta taloha io. Ho tanterahako izy ny fanasitrana anazy. Toy ianao hoe raha pitsao izany ve voasitrana? Jeremia mpaminany naminany an'izany. Efa lasa io. Tamin'ny lasa izy laza fa ho tanterahany. Dia efa nivaly ary fa nitanterahany le izy. Ao hijerintsika ao amin'ny Petera voalohany. No tanterahany tokoa ny fanasitranana antsika. Ahoana nanatanterahany azy? Petera voalohany 2:24. Andehantsika rehetra maky. Alleluia. Sotra Jesosy. Petera voalohany 2:24. Petera voalohany 2:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izy nitondra ny fahotantsika tamin'ny tenany teo ambony hazo mba ho fatiny amin'ny hoditsika fa ho velona ny amin'ny fahamarinana ary ny diakapoka taminy no nahasitranana anareo. Ny diakapoka taminy no nahasitranana anareo. Teo dia laza ny Jeremia fa ho tanterahany fanasitranana antsika senao. Ho tanteran'Andriamanitra. Alleluia. Dia nitanterahany ary le izy. Mbola tsy teraka tsika senao dia efa nitanterahany. Ahoana nanatanterahana ilay fanasitranana antsika? Hositraniko nareo izy Andriamanitra. Dia ho abedaniko nareo izy Andriamanitra. Mijaly nge zany olona marary zany. Nasery ara mahazo dia efa mandelingelina. Sa tsy izany? Dia nitanteran'Andriamanitra ahoana fomba nanatanterahany azy? Ahoana ry havana? Diakapoka taminy. Dia eritrereto izao ny ataontsika senao hoe Jesosy raha sitrako dia ao mbo kapohana ianao. Tsosy Jesosy tsy ampisaina loatra ianao ry zanako.
jesosy tsy miteny an'izany fa fantany hoe tsy mahatakatra izy. Ozy le ray sitrano Andriamanitra ô. Zay moa le hira hoe sitrano a tompo dia ho sitrana. Marina izany fa rehefa ny tompo manasitrana dia tsy maintsy sitrana. Dia valian'ny tompo amin'izay le hirantsika teo ary aty amin'ny Jeremia hoe ho tanterahako izy io fanasitranana anao io ary ay. Dia tsy hoe ay dia miandrintsika amin'ny herilady izany fa ho sitraniny reto. Fa efa nataony le izy. Araka io Petera io hoe ny diakapoka taminy no fanasitranana antsika. Isaka ho voakapoka izany Jesosy dia sitranitsika. Isaka ho voakapoka Jesosy dia sitranitsika. Isaka ho voakapoka Jesosy dia sitranitsika. Impiry moa Jesosy no nikapohana? 40 latsaka ray. 9:30. Efa nitanterahana ny fanasitranana antsika. Fa izay le miaraka amin'Andriamanitra. Fiainana ara-panahy fa mipoitra amin'ny tamaso. Mijery. Zay le hoe Jesosy le masoandro. Jerevo Jesosy ilay nikapohana ho antsika sy ianao. Amen. Andeha hinoantsika, ho raisitsika izany teny sy izany tantara efa nitranga izany. Efa nokapohana Jesosy. Amen. Ity misy tantara tany aloha izay entina ampianarana antsika hoe ahoana marina moa izany hoe ahoana fomba handraisako an'izany fa izany ka izany efa niraisina fa za zany ohatrany hoe za zany mena zavatra fa zany ohatrany tsy tonga saina mandray an'le izy ve? Zay mihitsy le izy. Andao ke jerentsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Numérie 21. Numérie 21:9. Eno ity tantara ity fa tany aloha izy ity fa mitantara ny ankehitriny. Numérie 2:27. Amin'ny anaran'i Jesosy izao voasoratra. Numérie 2:27 manao hoe dia nanao menarana varana. Ndao aloha ny lolo kely fa manjary ohatran'ny tsy azo. Andininy 4 manjary tsy azo le izy. Ary niala tany an-tendrombohitra ory izy ka nahazo ny lalana makany amin'ny ranomasina mena anodidina ny tany Edoma dia kivo ny fanahin'ny olona noho ny lalana. Ary ny teny nanometsina an'Andriamanitra sy mosesy ny olona ka nanao hoe nahoana nentinao niakatra avy tany Egipta tany izay ho faty etỳ anefitra tsy misy mofo sy rano aty. Mamona aminaina fananay to mofomofo foana tony. Ary Jehovah dia nampandeha menarana afo teny amin'ny olona ka nanaikitra ny olona ireny dia nahafatesana be ny olona Israely. Aleo tsy monomonina mihitsy. Sa tsy izany? Lesona aloha hatreo alohan'ny tohizako ny famakian-teny dia hoe ny fimonomononana sy ny fanomezan-tsiny dia miteraka fahafatesana, miteraka olana. Aiza ve rangako? Aiza ve rangako? Aleo tsy monomonina mihitsy. Atsaharo fimonomononana. Na dia tsy mety ary ny zavatra mitranga eo ka tsy monomonina tsika sy ianao dia lasa mety indray io. Ataovy amainina. Marina ange izany. Fa eritrereto hoe tsy mofo gasy no menandry zareo tamin'ity fotoana ity. Tsy manambany mofo gasy afa tsara ireny. Fa efa mofo spesial avy any an-danitra dia mbola zao no nataony tony mofomofo tony. Tsika olombelona manana natiora mpimonomonona. Malama volo ianao, malamalama tsy azoko mihitsy ty voloko ty. Ondulé ny volonao, molakolanao ohatran'ny rambona totozy. Enjakenjana ny volonao. Jerena izy ohatran'ny taretra. Mimonomonina foana. Tsika sy ianao ve mba nitondra fanatitra noho ny amin'izao etantsika izao? Za zao fohifohy botabota. Anao fisaorana ny tompo amin'ny mahafohifohy sy botabota. Fa tsy monomonina hoe ny olona moa. Hitanareo le hitantsika le miresaka hoe lava moa ny olona ko tetena izay moa fohy ka voa mafy. Isa moa ny asitsika mafy an'izany eo e. Lava indray moa ny olona ko.
dia teteny hoe vomafy zahay foy. Iza milaza amintsika fa vomafy tsika foy? Tsisy vomafy zany ao. Dia ozy indray sasany soiany afa tsy mainty ingizina ohatran'io. Fa tokony ho fiera daholo tsika amin'izay nanaovan'Andriamanitra antsika. Marina nge zany e. Ny olona mety tsy mahatsapa hoe ay zany amaintiny, fa ianao falifaly hoe halleloia, maintimainty halleloia, satra Jesosy halleloia. Toy izay angamba ianao sao dia adaladala ry paster io. Za tsy adala mihitsy, fa za no marina. Miteraka ny olona telo vavy ny zanany, zay mo tsy mba manana lahy mihitsy. Teraka telo lahy indray izy, zao hoe tsisy vehivavy zao, efatra ny zanany, nga tsy efa efatra be zao ny aho e. Andrekako anao. Za efa nifonako tamin'Andriamanitra, nananako enatra tamin'ny zanako. Za tsy tokony nomenatra zany fa ny olona neny, hoy izy daholo ve reto, semi-remorque. Menatra taloha. Rehefa hiditra taxi be ny anosy dia tarita zanako ny zipoko dia ozy ilay taxi be, zanako madamadolo ve io? Dia tady amaly hoe tsy izy ny sasany, fona Jesosy, mamindrafo amiko. Satria ny tontolo manodidina anao dia mepanga anao, dia lasa tady ho menatra ianao. Bebako zany, fonako tamin'Andriamanitra hoe tia za dia nanaonao foana. Za tamin'izany fotoana izany dia na mivato koa range dia miteny anay. Moa hoe dada bevoka Andriamanitra. Dia ozy hoe inona koa ny ianao e? Inona koa ny ianao e? Dia ozy izy pondeuse. Bevoka andray. Dia tamin'izany nalahelohelo fa rehefa tadotron'olona zazakelyko dia ataoko hoe apetrao io bevoka me zanareo hoe bikina indray taon'olona ohatr'izany rehefa teraka amin'izay zanako mafetifety dia tia tsotsoko dia tiako ataoko hoe aza mitotototsony ana fa tsy mety izany. No miteny hoe reto izy mahafinaritra be ohatra amin'ny paster, ohatra ny hoe izy ny zandriny. Dia nefa za rehefa bevoka dia ohatran'ireny eny tongavana totozy ireny taloha. Fona Jesosy. Hitantsika amin'izao vaninandro izao ampianarintsika mba tsy hanam-ponoana. Za tsy miteny hoe mitera 5 fa ny rajako ary ondry havana rehefa fatany ihany ny vahaolana hoe okizay. Fa rehefa tsy nahita vahaolana ny olona dia mbola zay aloha izany. Dia izay lazain'ny olona lazain'ny olona. Fa isika tokony tsy izany ny ampitahorantsika ka hiteniteny foana na hanosy tena. Alahelo hoe Andriamanitra, tena ahoana tokoa dia izao e. Alaviro ny fimonomononana. Tsy vitsy ny aretina tonga noho ny fimonomononana ry havana. Mety hoe tsy nahita fianarana noho ny zanaky ny olona ny zanakintsika. Dia ozytsika hoe nareo tsy ohatra zanaky rianina dia monomonona antsika. Ireo karazana aretina maro eto ambonin'ny tany ry havana. Fototra izany ny fimonomononana. Io zao no merivakitsika teo. Noho ny fimonomonona zanak'Israely dia nanao menaranafo Andriamanitra. Nanaikitra an'izy ireo ka narary mafy izy ireo. Naraka kery menaranafo izany inge tsy mora e. Sady menarana ondry olona no maninona no afo. Menarana zany misy vava manaikitra nefa koa izy en plus mbola afo. Allo tsy monomonina. Amen. Ka na zavatra hafa tsy dia etretina raha mitranga ka tsisy fimonomonona antsika, misy isuna misy lalana ivoahana foana ao. Ataovy amen. Fa izao ry havana, inona ny toy an'ilay izy? Nenge vakitsika izay manamafy an'ilay tenin'Andriamanitra teo. Eo amin'ny 9, aisytsika izao? 9 tsika izao? 7. Dia nakeo amin'ny Mosesy ny olona ka nanao hoe efa nanoto izay. Fa efa ny tenina nometsiny an'i Jehovah sy anao. Hifony amin'i Jehovah izay mba hanesora ny menarana aminay. Dia nifona ho an'ny olona misesy. Ary Jehovah taminy manaova menaranafo ka atony amin'ny hazo lava. Ary izay rehetra voakaikitra dia ho velona raha mijery izany. Dia nanao menarana varahany Mosesy ka nanatona azy tamin'ny hazo lava. Ary izay olona voakaikitra ny menarana ka nijery ilay menarana varahana
dia velona. Aleloia. Eto zany zao ndresana tamintsika teo le hoe Jesosy no masoandro ny famarinana mitondra inona? Mitondra inona? Mitondra inona? Mitondra fanasitranana. Dia ny tenin'Andriamanitra fa anasitrana antsika Andriamanitra dia efa nitanterahany izany, efa nositraniny tsika. Dia ahoana nataony teto amin'ity tantara ity? Io zany dia tantara taty amin'ny testamenta taloha, efa nanambara sahadiny amin'ny Jesosy. Satria raha ny kaikery menarana afony olona, dia nanangana menarana varahany Mosesy, dia eritrereto hoe nijery ny olona. Tsy hoe mandany mamanareo saina mijery an'le izy ao dia sitrany ianao. Ny olona nge rehefa marary any mirediredy. Marary dia miteny jerery. Marary misy zao manao zany dia tsy mety mijery. Fa zay nijery na dia efa ambava ahoana fahafatesana azy, tonga dia nisy herin'ny asa tao anatin'ny fijerevana fotsiny. Aleloia. Tao anatin'ny fijerevana fotsiny. Ohatrany hoe fotsiny mantsy zany amintsika, fa tsika ohatrany hoe tsy manaiky mihitsy hoe alao aloha makeo amin'ilay hazo dia mikasokasoka an'ilay menarany ao. Zay vao tena hitsika fa ho sitrana, fa mijery fotsiny. Dia ohatrany tady tsinotsika hoe zay ve? Dia lazay ny tenin'Andriamanitra hoe ny diakapoka tamin'i Jesosy no fanasitranana antsika. Zany hoe efa maty kapoko Jesosy. Maninona hoe Jesosy? Tsy voakapohana izy, fa efa maty kapoka nitondra ny aretintsika. Inona zany ny asaina ataontsika araka ilay tantara menarana teo? Ahoana? Maninona? Tosika mijery ve dia ho sitrana? Nisy ny tena ohatr'izany tamin'ny vanim-potoana iny, ka izay nieritreritra izany tsy sitrana mihitsy. Fa izay nino fa izany no mahasitrana. Satria hoe diakapoka taminy fanasitranana antsika, zany hoe ho antsika zanak'Andriamanitra reto zany no tena marina, dia efa sitrantsika. Fa ity fanasitranana lazain'ny Malakia hoe hivoaka aminareo, hiposaka aminareo ny masoandro mamarinana mitondra fanasitranana, dia ny tena marina andiana sitrana zao tontolo izao tsika. Fa isika efa kontiny efa sitrana. Tena izany mihitsiny. Fa isika mila mino an'izany hoe aiza koa efa nikapohana ange Jesosy mitondra ny aretintsika, dia tsika ilay efa mino an'izany. Itsika ilay efa manaiky an' Jesosy. Rehefa niditra tao amintsika Jesosy ilay avy nikapohana noho ny aretintsika, niditra Jesosy niaraka amin'ny fanasitranana. Amen. Maninona tsika mino fa niaraka famelan-keloka? Tsika ve mbola mila tenena hoe voavela heloka ianao anaka? Fa nanino tsika rehetra tonga dia nino daholo rehefa nino an' Jesosy voavela izany ny heloko. Izy nefa raha teo ambony hazo dia tsy ny heloka ihany netiny teo, fa inona re tompoko koa netiny teo? Andao verenina le Petera teo. Petera 2:2-4. Petera voalohany fa tsy faharoa azafady. Petera voalohany, mianatra tsika ny tenin'Andriamanitra, iondantsika ny tenin'Andriamanitra. Amen. Petera voalohany 2:24. Petera voalohany 2:24. Sao voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy, samy mijery tsara sy mamaky hoe ahoana ozy izy? Izy nitondra ny fahotantsika. Inona hony? Tamin'ny tenany teo ambony hazo, mba ho fatiny amin'ny ota isika, fa ho velona amin'ny fahamarinana, ary ny diakapoka taminy no nahasitranana anareo. Aleluia. Aleluia. Mila mijery an'izany tsika. Ahoana moa izany mijery izany? Tenenitsika, raisintsika hoe saotra Jesosy fa efa nikapohana ianao nitondra ny aretiko. Ny diakapoka taminao ny fanasitrananao ahy. Izany hoe efa voakapoka ianao, ny dikan'izany hoe rehefa kapohan' Jesosy dia sitrantsika, kapohan' Jesosy dia sitrantsika. Raisiko izany le fanasitranana.
raisiko zany le fanasitranana, 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 raisiko zany le fanasitranana. Amen. Halleluja. Ahafahanao manasitrana ny hafa, sitranona aloha ny tenanao. Sa tsy zany ve? Teneny foana, zay ngenao tonga le marka 16:17 hoe zao famantana arak'izay mino metra tanana amin'ny marary izy e. Karaha mandefa hafatra ny vatantsika hoe pim 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 pim. Marary kibo. Marary ny kibonao. Hozy izy le vatana makany amin'ny saitsika. Dia mandefa hafatra indray tsika hoe efa nkapohana noho ny areti-kibo Jesosy. Kapohana noho ny areti-kibo Jesosy. Dia nidiakaboka tamin'i Jesosy maninona? Fanasitranana ho antsika. Apetraka ao ny tananao dia milaza amin'ny vatanao ianao hoe ry vatana, ry vatako, nidiakaboka tamin'i Jesosy ny fanasitranana ho ahy. Raisiko izany fanasitranana izany. Dia rehefa hoe raisina ny fanasitranana dia tsy miteny intsony rehefa avy eo hoe za mantsy mbola marary hanina indray. Zany le olana. Avy ivavahantsika metra tanana, raiso ny fanasitranana. Ivavao pastera. Fa io za koa tsy midika hoe tsy mety ivavahan'ny pastertsika. Fa isika mihitsy no manana an Jesosy dia sitrano ny tenantsika. Amen. Sitrano ny tenantsika. Apetraka ao dia vita izay. Dia efa vita ny vavaka dia tsy miteniteny foana intsontsika hoe marary indray. Izany tsy nandray fanasitranana akory. Mbola aretana ihany nge zany ny raisina teo e. Mila mijery, zay le mijery. Mijery. Le diakaboka ny raisina. Raisina amin'ny finoana. Tsisy kasokasoka le menanana varana hoe mitangorona daolina reo dia tonga dia kaso dia matory daholo batabataony marary. Non tsy izany. Fa mijery le menanana varana. Tonga dia sitrana. Mandrapaoviana mbola tsy hijery le menarana varana ianao. Mandrapaoviana mbola hiondrika amin'ny aretinao ihany. Sitrano. Raiso ny fanasitranana. Sitrano ny tenanao. Raiso le diakaboka tamin'i Jesosy. Raiso le diakaboka tamin'i Jesosy. Raiso le diakaboka tamin'i Jesosy. Amen. Ka ny vavaka moriavana, ny zavatra atao moriavana, raha ny raisitsika narahana finoana zany, nino ireo olona ireo matoa nijery le menarana varana dia sitrana. Ka raha mino tahaka izany koa tsika dia tsy hiteniteny foana intsony hoe efa mivavahana aloha fa dia hite hoe tsy izany. Fa raiso ny fanasitranana. Amen. Raisinao le izy. Ninona zavatra tsapanao fefanandraitsika. Ny miaraka amin'Andriamanitra mantsy dia fiainana hafa kely. Tsy fiainana mandeha naturel io hoe naturel be ny ianareo raha marary kibo satria ohatr'izao zava-misy maly. Non, ny miaraka amin'Andriamanitra ki. Ny tena marina tsy fiainana naturel intsony. Tosika fa lasa robot indray ve tsika pastera? Miaina amin'ny fiainana mihoatra ny naturel. Ahoana izany? Naturel milaza fa be tension be anao. Fa surnaturel milaza fa nikapohan'i Jesosy nitondra ny tension anao ka tsisy ao. Ka na ny dokotera ary nitanaka hoe ohatrany tsy azoko izany ka tsy ho azony mihitsy izany fa tsy nianarany tany am-pianarana. Azontsika ve izany? Tsy ho azony mihitsy izany. Fa isika ireo ny mahay zavatra mihoatra noho ny dokotera e. Dokotera ho 7 taona mianatra raha tsy midobla. Eo izy atao inona re izany e. Akoatran'le nianatra ary mbola rehefa voaka avao mbola amin'ny stage hoe manao stage hoe rehefa tonga olona dia ary le aretina ohatran'iny namena an'ity ary mbola tsy sitrany ampisilinina izy fa hitako hoe ampiana an'ity, hitako izany satria verina valy le ray nandramako nasiana an'ity ny fanafodiny dia sitrana izy. Dia mandeha ny taona vao manana trakiva izy zao ny tena masitrana izany. Dia ny olona manao hoe akary amin'ilay dokotera efa zadrana, efa tena manana traikefa, mbola miandry traikefa ary izy izany. Fa ny antsika fianarana hafa mihitsy.
apetraka ny tanana zay aretinao aretina fa tsy mila hoe savy mystera zany zanako sady zany azonao na tena anao tatsy anaiky aiza koa za ve tenena amin'ny anaran'i Jesosy raisiko le fanasitrana tamin'ny diakapoko Jesosy zay ve de nidina ny tensionko na takatrao na tsy takatrao mystera zany zanako fa ekeo fotsiny amin'ny maha olona tsika nge tatsy anaiky zany tsika hoe goka be o tsy nainy olona io dia ametrahana tanana eto amin'ny lohany eto dia toy tositsika hoe zay fotsiny ve tokony mba norona za tsy miteny hoe tsy ilainy zany fa ny tena marina efa zay na tonga le afatr'Andriamanitra moa tamin'iny tapany maraina iny ary mbola mafisiko amintsika hoe ny fomba nentin'Andriamanitra nanasitranana olona tsy nisy parasetamolina manampy an'le izy dia andetsika sahino an'izany nisy fotoana ny zanako vavy voalohany zany hoe zanako faharoa narary mafy izy zaza efa andeha ho roa taona izy nefa enina kilao dia izy be volo be dia volony fotsiny hainao reo zany tena mahikely zany dia zay sy mivadika efa tsy te hijery anazy tsony satria efa samy kivy zay amin'io ao anatin'ny tena krizim-bola tsy manam-bola dia inao zinareo le zaza efa marary zay ampidirina rehetrarehetra na rano na nono na ina mbola nono kely izy tamin'izany alohany jiaby tena kivy aloha tamin'izay samy tsisy te hijery zaza kely endaka kely zanako vavy matoa zay dia ozy izy mamanay indray andro tonga tao an-tranonay Andriamanitra efa marary mafy ohatr'izao ny zanak'ireto dia mbola tsy makany amin'ny dokotera ihany efa saika hitomany be ana ianao zany satria zany ena 5 000 na 10 000 eto koa any amin'ny dokotera ary tsy ananako dia ozy amantsy anazy efa tsy fantatrareo ny adiko amin'ity zanako ity marary ny haiko fa marary be ny zanako zany efa na 2 ato entina any amin'ny dokotera tamin'izany tsy ananako tongonareo tsy mba mampahery fa raha io maty toriko nareo za ve ny aniriny afatin'ny zanako moa na tsipiny le 2 teo am-pandriana dozy izy dana hoe tany amin'ny dokotera metiko le 2 zany hoe mba misy an'ity zany loha hitondrana azy zay fanafody meny dokotera na lohan'le zanako daholo nangoniko amin'izay ny fonoko toza raha zao zany nitody avelako faty io zanako io tsy anaiky an'izany ahoana moa lazay ny tenin'Andriamanitra raha ino fa mpanasitra an' Jesosy namerenako nametrahako tanan'indray mandeha izy zay le zay ny tenin'Andriamanitra metrao tanana izy nametrahako tanana izy toza amantsy amin'ny vadiko sao andao amin'izay falifaly tsika sy anao fa efa sitrany izy amen na ozy mivadiko tsy hovoaka miditra ohatry le olona le hoe mananjana kamarady tsika sy anao fa andao falifaly amin'izay fa efa sitrany izy tsy nakany le zavatra tany amin'ny dokotera navela teo daholo tsisy nohaniny inao izy ianao rehefa falifaly zay satria zay le hoe mino mijery an'le tenin'Andriamanitra dia manaiky an'le izy ekena ho amin'ny fo le izy dia tsy malahelo tsony sady mitroso manao hoe Jesosy eo ty zanako ty sady miferitraina ihany zany tsy izy zany na tsato amin'izay zany dia nijereko amin'izay ny zanako dia falifaly amin'izay lasa mivoaka nitra falifaly toy zay mantsy avadiko hoe sitran'izy toy zay mivadiko hoe amen tsy miteniteny tsontsika isanao tsy manana comportement hoe manana zanaka marary fa falifaly tsika isanao fa tsy marary ny zanakitsika dinona tokoa mena hanina io fa nandrapaka ny nandrapaka ry havana sitrana tsy hoe nentina nakariananina fa zao hoe nentina tany an'le mpitsabo maindrindra nijery an' Jesosy ny diakapoka taminy dia sitrana amen halleluja ahoana moa no fomba entinao entitsika sy anao ilangalanga hitondra zany masoandro famarinana fanasitranana tona fanasitranana zany na tsika sy anao tsy resy lahatra fa manasitrana ianao vivarotra produit ery ananalakely produit any anina ianao io ary tsy resy lahatra akory fa mahafaka le izy io tsy mety nge zany sa tsy zany tsika sy anao mila resy lahatra io Jesosy tsika sy anao io Jesosy efa nanasitrana atsika
fa raisina foana le izy, raisina le izy, raisina le izy. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy raisiko le fanasitrana tamin'ny diakapoko Jesosy, raisiko zany. Zao aloha ilaina ny manao fiforana indraindray a, namparary antsika be deaibe moa ny antony ankoatran'ilay hoe fimonomononana. Tsy hoe diso indray zany tenin'Andriamanitra dia misy aretina amintsika. Ny antony mamparary antsika indraindray tsy fahonoana tena. Zany foana moa fomba isan'ny devoly, tsy fahonoana tena. Inona koa? Nanototsika misy zavatra tsy mety nataontsika tany a, dia nanokatra varavarantsika ho an'ny aretina. Na ihany koa hoe arak'ilay ohatra anankiray izay ambarako amin'ny olona foana hoe indraindray ny olona mahita olona marary a, dia izy mifaly. Ina mifatana izay. Tsy azo ny atsaina mihitsy hoe ny fimehezana an'io marary io ka miantso aretina. Midika izay hoe mifindra aty amiko ianao ry aretina. Misy ny olona mahita zanak'olona tsy dia normal dia manao fimehezana. Mba fantatsika fa rehefa me olona ao anatin'ny olonantsika, ao anatin'ny aretintsika, dia midika an'izay dia hoe miantso olana ho antsika. Zany angereny e. Tsy fidiny amin'ilay olona nge ny manana an'ireny toerany ireny. Mampalahelo an'Andriamanitra nge zany. Saingy mba hoe manana tongotra sy tanana tsara daholo ve zanakao, dia mahita zanak'olona bory tanana ianao dia ataonao fimehezana hoe le mondry. Le mondry. Ataonao fimehezana. Ratsy zany a. Tsy mbola adiniko mihitsy fampirezany le vehivavy mpitory teny lehibe eto eran-tany Joyce Meyer izay. Haitsika rehetra izay efa nahita an'izany. Zaho ozy a, nisy taona narary be a. Krismasy ny andro any am-pandriana. Dia nalahelo izy dia niteny hoe Jesosy a, za ve pastera dia marany any am-pandriana nefa krismasy. Dia ozy izy ny tombo hoe sady tesitra hono izy monomonina be hono izy hoe tsy azoko mihitsy ry Jesosy a, za nge mpanomponao tsy manota tsy maninona. Rehefa za ve mahazo ahy. Dia ozy izy Jesosy hoe moramora Josy a. Aza be tabataba ohatran'io a. Mbola menomenona be any izy, teniteny be. Eno tsara ozy izy a, fa ohatran'io mahazo anao io nahazo ny rahavavy ianona nataonareo resaka tao an-tokotany. Nisy madama anankiray izay ozy vao vita mariazy, dia be voka vao nitsaika izy, dia izay vehivavy lehibe rehetrarehetra niresaka hoe ka mivavy koa ino mahatonga ny tsy mivavaka. Ny olona rehetra be voka daholo tsy manao ohatr'izany ny tany. Dia teo izay ozy dia nitsaratsara nazy teo daholo izay. Nefa le vehivavy tsy kamo fa tena marary izy. Tena sarotiny, misy nge ny olona sarotiny rehefa be voka e, fa rehefa tsy mbola sarotiny ny olona dia tsy fantan'izany. Tsy hain'izany. Dia ozy izy hoe io mahazo anao io le mahazo azy tamin'iny. Satria roziny naterako tsisy olana daholo, fa fanteliny amin'izay aho ozy. Zany hoe fanteraka roa izy, zany le meme an'le madama anankiray. Be voka fanteliny amin'izay izy, tratrany findra tany amin'le zavatra. Oka re olona marina. Aza meme fahavoazan'olona. Enina dia ireo milaza ho fahavalonao raha tsy teny hoe akory zay ka, zay mba entsikenjehana mbola izany anjo. Tsy mety zany. Miantso ny olan'ny olona hifindrany amintsika zany. Aleloia. Aleloia. Lazaina mantsy zany satria tsy hoe curatif na fitsaboana fotsiny ny ataontsika, fa manao préventif koa tsika na fisorohana. Sa tsy zany? Mba tsy ho tratra n'le izy. Amen. Aleloia. Etsy an-dany moa fantatsika koa hoe raha mandeha ny vavaka fanasitrana mbola tsy hita izay mangirana, dia tonga dia fantatra hoe misy fanahy mahafarofo ilay olona izay mila anaovana délivrance. Tsy marary izany fa misy devoly. Fa raha ilay aretina fotsiny dia akapoka tamin'i Jesosy dia manasitra anazy. Fa rehefa ohatra ka tsy mety afaka foana ilay izy dia tsy marary mihitsy olona io tena. Izay mahatonga ilay olona tarafiny ireny tsisy ninenina. Nefa izy jerena fa mozatra. Jerena izy ohatry miaina toerana, miendriny ny deforme. Inona reto manjoany ity olona ity? Jerena atao daholo ny analizy rehetrarehetra. Tsisy negatif daholo. Fanahy, ny fanahy nge
tsy hita maso e. Inona ny loko fananao? Tsy hita maso zany. Kanefa tena miasa ary miantoka ireo ny fanangy ny tena mijouer ny rôle eto ambony tany. Fanan'ny olombelona io mahavelombelona azy eo. Fanan'Andriamanitra namorona zao tontolo zao. Ny fanan'ny Satana izay fototry ny aretina sy ny zavatra ratsy eto ambony ity tany ity. Izay no mahatonga antsika manao fanafahana. Aleloia. Toy ianao hoe Terovina no afaka, le anaran'i Jesosy mahery sy ny finoanao azy, no anafahanao hoe miala ianao ry devoly dia miala izany. Amen. Amen. Aleloia. Ry havanao. Tsika senao dia olona no fidian'Andriamanitra, tian'Andriamanitra manokana, nomen'Andriamanitra fanasitranana. Tsy voangatany io fefanomena, dia inona ny atao? Inona ny atao rehefa nomena zavatra? Inona ny atao rehefa omena zavatra? Fa tsy mety zany tsika le any an-trano reny fa afaka mandohalika na tsika menakavy dia Jesosy raha sitrako dia sitramo bebe anay, sitramo bebe anay. Tsy mety zany. Tosika fa inona ny atao? Mamindrafo amin'ny bebe, mamelany ny elony, vavaka ho azy zay. Fona ho amin'ny bebe tsika, mamindrafo aminy Andriamanitra. Sa tsy zany? Fa tsy sitrano izy ohatry ny teteny hoe raha sitrako Jesosy dia andao mbo kapohana indray ianao. Lo mbo kapohana indray. Hoy Jesosy efa kapoka, efa maty kapoka ako. Mbola angatahana ho kapohana ahoana indray. Zany nge ny dikan'izany e. Raha sitrako dia sitrano ty zanako kely ty, diso ho azy zany. Tatsika gaga amintsika hoe ahoana raha madiso an'izany? Ohatry ny teteny zany hoe raha sitrako Jesosy dia andao indray aloha anao kapohana. Satria efa vita le fanasitranana. Fa ny ataontsika zao dia mivavaka ho an'olona mametra tananao azy. Na manonona hoe sitra amin'ny bebe. Azonareo ve zany? Azonareo ve zany? Rehefa manao fifonana ianao dia miteny hoe amin'ny anaran'i Jesosy sitra amin'ny bebe anay. Anaran'i Jesosy sitrany io. Fa tsy raha sitrako Jesosy io, sitrano izy e. Diso ho azy zany. Ny zavatra efa vita nomena tsy angatahana. Mamindrafo amin'ity. Zay zao raha vavaka ao anareo mamindrafo amin'ity olo-tenao Jesosy, sitranina izy. Fa tsy raha sitrako Jesosy, sitrano ty zazy ty. Tsisy olona vavaka ao antsika teto ka nanao an'izany. Zany mila takatritsika zany fa zavatra efa nomena atsika tsy angatahana indray. Efa ny tomobile anao, mbo ame tomobile. Osy le olona hoe azoko mihitsy ka. Efa nomena tomobile, mbo ame tomobile. Tena tsika pindreo nge mety misy ohatry ny tsapako zany mety misy mitena zany vavaka be foana izy rehefa mivantana sitrano a Jesosy vavaka tsy tokony atao tsoa zany. Fa ianao miteny hoe raisiko fanasitranana. Dia vavaka ianao mba hitombo finoana fa tsy dia zay ve dia asitrana azy miasa le lohan'olombelona naturel. Efa gravy any ty ozy ny profesera. Dia zay ve dia asitrana azy raisiko fanasitranana. Ohatry maivana loatra zany fa tsisy pomady. Amin'ny anaran'i Jesosy raisiko fanasitrana. Dia eo amin'izay le maha olombelona antsika. Alolo ampiana otra kely ka. Apikopikira kely lo ty. Eny pikira tsy mahafaty fa masitrana. Fa afaka ny andray fotsiny tsika. Tsy mila mikasokasoka hazo, tsy misy manao zao. Fa raha sahiny tsika mandray le fanasitranana. Sitrana ianao. Amen. Haleluia. Azonao ve le izy? Izany nge tena zava-miafiny io resaka fanasitranana io e. Haleluia. Amen. Tonga dia tsika fotsiny no miteny. Za zao raha nisy olona ho teraka zay teo alohako. Hoe pastera, ianao sisa fanantenanay. Zay hoe Jesosy io, gaza pampiteraka. Fa haiko zany hoe miandry an'le teniko izy zany. Fa tsy hoe raha sitrako atao fiteraka kiala kely io. Atao dia natao ke mivoaka amin'izay io. Voaka atao io zazakely io. Tsy nianana ny teny an'izany.
sao nataoko mpampiteraka hoe any anaoviny kafa ivoaka zazakely jereny le mpampiteraka hoe toy zay koa moa fa sahirana fa tsy hitanatsozy zay hevitra fa anao pastera dia anao zany toy aminaran'i Jesosy mivoaka tsy dia volona voaka fa zazakely tserasita zao ny fangatahana ataoko hoe mamindrafo amin'ny vehivavy io zay ny fangatahana azontsika famindrapo tahaka amin'ny Bartimeo famindrapo fa rehefa nasitrana azy Jesosy ny teny hoe dia ahoana mangataka mbositra fa tonga dia hoe ahoana ozy izy tonga avy aminao azonao ve zany aza milasilasy mandray le antsaranao amen zay nge mahatonga antsika hoe tsika nge olona hafa kely manana an'le Jesosy masoandro ny famarinana mitondra fanasitranana amen dia isika hoentitsika ny velan'izany ny olona miandry nareo zany le mitondra fanasitranana mahay lavitra rory tsy teny anaran'olona nyenireny mbola misy modikodina mekavana asany devoly be ny eo fa ny antsika zay fotsiny ahoana hoe tsika izao nge olona mazimazia fa tsy ratsy io fa tsara amena hitanao votovoto sanatria tongotrao alefaso amin'izay le zavatra ampiaro reso fanasitranana ry tongotro tiatiako ianao sitrana tenenina ny tongotra reso fanasitranana amena sitrano ny fiainanao halleluja sitrano mombanao sitrano ny akonanao sitrano ny tokantranonao aza manaikorresy ianao amena halleluja tena nakaikinao tsisy anaikorresy zany eto hoe zany mihitsy amen ary tsy hoe efa niantitra ianao ka tsy miasa ntsony le diakapoka tamin'i Jesosy ny saitsika manao an'izany fa ny diakapoka tamin'i Jesosy na tanora na lahy na vavy na firy-taona ny diakapoka tozoro diakapoka fanasitranana tozoro fanasitranana zay sakino andray amena halleluja tsy tsika ihany ny firenetsika ireo miandry antsika sy ianao ny fanasitranana azy atsanony amin'izay ty fanozonana firenena malagasy ty hoe firenena tsy alehany firenena maninona sasy ianao no anasitrana azy andositrantsika izy ndo iraitsangantsika tompoko nomboka hivavaka tsika le fahasoary ataovy pratika metro tanana ny tenanao raiso jereo le menarana varahana Jesosy kapohana nitondra ny aretitsika raiso ny fanasitranana raiso zany naizanaiza toerana misy ianao na manaraka mitambazotra ianao dia aplikeo zany androany pratikeo zany androany amin'ny anaran'i Jesosy raiso fanasitranana ametrao tanana ny tenanao dia izao hoe raiso ny fanasitranana raiso le diakapoko ny fanasitranana na inona marary amin'ny fiainanao na fidiram-bolanao na vatanao na ny tokantranonao na ny akonanao dia izao hoe sitrano zany amen alleluja amin'ny anaran'i Jesosy raisinay ny fanasitranana ary hitondra fanasitranana ho an'ny vahoaka manodidina izay hitondra fanasitranana ho an'ny firenena izay amen sitrana ny firenenay sitrana ny tanànanay sitrana ny akonanay amin'ny anaran'i Jesosy alleluja makasitraka tompo kasitraka anao zay isotra ny tombotsika ny fotoana rehetra segondra minitra nanatriatsika azy eto tsy misy very nandraisantsika zavatra goavana ny tapataona manaraka indray goavana mihoatra lavitra noho izay fa lasa anaovan'Andriamanitra ny tantara-piainako sy tantara-piainanao halleluja amen raisinay ny fanasitranana misaotra Jesosy fa sitrana izay misaotra ray fa sitrana izay raha niraisinao le izy misaora amin'izay fa sitrana ianao raha nandray tokoa ianao dia misaotra fa sitrana
raha nandray tokoa ianao dia misaotra fa sitrana. Amen, amen. Misaotra Tompo amin'ny fifaliana, tsy matahotra hoe tianao ahoana. Ninona mesazy mitrangy ao dia izaho hoe mijoroa, miadiny atsara ny finoana ianao. Raisy izany, fa efa sitrana ny fiainanao. Halleluja, sitrana ny fiainantsika sy ianao. Misaotra Tompo. Misaotra Tompo. Misaotra Tompo, misaotra Tompo. Misaotra Tompo, misaotra Tompo. Makasitraka anao, makasitraka anao. Manandratra anao, manandratra anao. Misaotra ny afanastrananao. Tsy voavitina vola, tsy voavitina iarena. Tsy vitany dokotera, tsy vitany mpanotra. Fa vitany diakapoka ao zany. Mahery loatra zany, mahery loatra zany. Makasitraka, makasitraka. Midera manandratra, mame voninahitra. Oh, amen. Halleluja. Misaotra Tompo. Nandray fanasitranana ny selula, nandray fanasitranana ny fo, nandray fanasitranana ny saina, nandray fanasitranana ny fanahy, nandray fanasitranana ny tokatrano, nandray fanasitranana ny arabola, nandray fanasitranana ny tanàna, nandray fanasitranana ny firenena. Amen. Halleluja. Makasitraka Tompo. Makasitraka Tompo. Makasitraka Tompo. Andao hisaotra azy fa tsy matiantoka loatra tsika manompo azy. Andao hisaotra azy fa ny fananantsika azy arena mihoatra noho izay nananantsika. Amen. Manana izay. Manana izay, manana anao. Manana izay Tompo. Manana Tompo fa manana niovany fiainako Tompo tao amina tsy nane ny naran'Andriana tsy ho toy izao ny fiainako raha totsy tao amina. Manana hoe manana. Amen. Tompo fa manana niovany fiainako Tompo tao amina tsy nane ny naran'Andriana tsy ho toy izao ny fiainako raha totsy tao amina. Tsy ho toy izao ny fiainako, tsy ho toy izao ny fiainako raha totsy tao amina. Tsy ho toy izao ny fiainako, tsy ho toy izao ny fiainako raha totsy tao amina. Asio tiaka sorakoraka ho an'Andriamanitra ny amin'ny zavatra nomeny antsika, goavana nomeny antsika. Ataovy tiaky ny nandray zany, ataovy tiaky ny nandray zany, ataovy tiaky ny nandray zany. Asiontsikitsika, asiontsikitsika, asiontsikitsika. Fanahazo tsika sy ianao. Halleluja. Orakoraka fanahazo. Oe! Amen. Dia ampitaiko amin'ny pasteur ny famaranana fotoana. Dia misaotra ny Tompo isika, misaotra ny mpanompon'Andriamanitra ihany koa izay tondra ny tenin'Andriamanitra tamintsika teo koa dia amin'ny anaran'i Jesosy izay rehetra nambara teo dia ho tanteraka aminareo. Satria ny tenin'Andriamanitra izay nambara dia herin'Andriamanitra amin'izay izay rehetra mino maranitra toy ny sabatra roa lela amin'ny anaran'i Jesosy ho tanteraka aminao anesany. Domboliteka faran'izay mafy isika. Halleluja. Faranantsika ny fotoana ny arana teto misaotra ny mpanompon'Andriamanitra tondra ny afatra hivavakintsika. Ry Tompon'Andriamanitra tsy to, lay Andriamanitra lehibe sady magaga, lay Andriamanitra mahay zavatra rehetra. Misaotra, misaotra, misaotra. Niaraka taminay ianao androany ka dia fahasoavana ho anay, vatsim-panahy lehibe ho anay ny afatra nentinao teo Andriamanitra izay nampitorianao ny mpanomponao ho anay amin'ny toetoana diavinay ity. Amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Amen.
dia samy tain'andriamanitra tsika rena tompoko